Fanomboka rahampitso indray kosa ilay hetsika arabaritra la grande braderie de Madagascar ary tsy farana raha tsy ny fahaenina aprily ho avy izao andiany voalohany ho an'ity taona 2024 ity ao anatin'ny fankalazana ny faha 15 taona ny sininy mpikarakara ny hetsika mofo Madavision dia somary hiavaka ity andiany iray ity. Isokatra manomboka rahampitso maraina ny varavarany lapa amin'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina itsy Mahamasina. Andray ilay hetsika la grande braderie de Madagascar andiany voalohany amin'ity taona 2024 ity. Anamarika ny faha 15 taona ny sinisy la grande braderie de Madagascar tokoa nisy Madavision dia tsy iza fa ny trampikarakara izay nilaza fitondra fanatsarana zava-baovao maro mandritra ireo 10 andro isian'ny hetsika. Isany omen-danjatrany ohatra ny fampidinareo vidin'entana manomboka 15 isan-jato ho famalina ny fitakian'ireo mpanjifa fa mahazatra ny braderie de Madagascar. Ho voasolo tena mandritra ny hetsika ihany koa ireo sehatra asa maro samihafa isan'izany ny sehatry ny sakafo, ny teknôlôjia, ny fanaka, ny fitafiana ary ny banky ihany koa. Mpanohana ny Madavision tokoa amin'ny fikarakarana ny la grande braderie de Madagascar ny banky microcred ary maro ireo tolotra manokana omenareo mpitsidika manodidina ny 10 alina endrasana mandritra ireo 10 andro isian'ny hetsika. Eo amin'ny lafiny fanentanana kosa dia hibahatoerana ny lafiny ara-koltoraly natokana ho an'ny tanora. Fifaninanana sy lalao maro samihafa araka izany no atokana ho azy ireo mandritra ny farany herinandro. Tanjona ny hanomezana sehatra ireo tanora. Dia tao anatin'izay fanadihadiana izay no mamarana ny vaovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany manasa anao hatrany tsy saraka ampahita lavitry ma TV mametraka ny vilogno mandrapitafa indray.